fiainam-baovao tonga tetỳ tany Jesosy mba hanome ny olona fiainana dia ilay fiainam-baovao avy amin'Andriamanitra. Nanokana ny tenany izy mba hikarakara, hanasitrana ary hanova ny fiainan'ny olona sy taonan'ny olona ho amin'Andriamanitra. Izao ny Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangeliksaina. Tao anatin'ny taona maro izay nanompoany an'Andriamanitra dia hitana efa tsy misy fifaliana lehibe mihoatra ny fikarakarana ny vahoaka an'Andriamanitra dia ianao izany. Na inona firazananao na foko misy anao na ny volon-koditra ao, manandanja lehibe amin'Andriamanitra ny fiainanao, ny zavatra mahazo anao, ny nofinofinao sy ny fanirianao, azany koa no mahatonga azy ho manandanja aminay. Nanokana ny fiainanay izahay mba hitondra ny fitiavan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra ho an'ny rehetra, hahatonga ny fiainan'ny rehetra ho feno voninahitra. Tongava ary amahinao anao zao mihitsy etsy amin'ny fiangonana Evangeliksaina fa azo antoka tanteraka fanomenao fiainam-baovao Jesosy, tsy mitory tsisy pirofo izay. Fiainam-baovao. Dia ampifaliana indray ny etiko miarabantsika rehetra izay mpanaraka an'izao fandara izao dia misaotra anao manokana ny safidy araka aminay indray amin'ny tian'io ity inoko fa dia asoanao indray ny fiarahantsika eto moa satria amin'ny alalan'ny fiarahantsika eto dia amangy ny fiainanao manokana indray Andriamanitra izany. Rehefa avy eo moa tsika dia araka amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra antsika ny ten'Andriamanitra izay inoko fa azonao fampahirezana manokana ary indrindrindra ame fahazavananao sy toromarika anao raha toa mety misy zavatra manokana ilainao amin'Andriamanitra, mila fahendrena na mety hoe mila toromarika na mety koa mila fahazavana. Inoko fa ny ten'Andriamanitra izay rahantsika aminy rehefa avy eo moa izany dia asoa sy hanampy anao indrindra ho amin'izay indrindra. Rehefa avy eo moa tsika miverina eto ihany fa aleo angambany hoe arositsika avy hatrany ny mpanompon'Andriamanitra Bishop Dr Patrick Andrianarivo moa miaraka amintsika amin'ny tian'io ity dia manantena fa asoanao ny ten'Andriamanitra izay entiny androany. Eny ary fa dia mandra-piona vetivety. Matitoko fahavalo ka ny andeny fahatelo ambin'ny folo. Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny manao hoe mandehana, tongava aminao araka ny ninonao, dia sitrana tamin'izany ora izany ny ankizilahy. Eto ilay olana angatahana vavaka dia tsy teo anatrehan'i Jesosy fa tany an-trano. Fa ilay kapiteny no nanantona an'i Jesosy. Dia izy hoe mitenena fotsiny dia ho sitrany ankizilahiko. Dia hoy izy mandehana, tongava aminao araka ny ninonao. Tongava aminao araka ny ninonao. Ahoana azafady? Eo mba nisy taona ve ianao nandre teny avy amin'Andriamanitra na namaky tenin'Andriamanitra dia ohatra midefianao zany ilay izy, mahatonga anao eritreritra dia vitako ve ny ino an'izany, hanam-ponoana hazaka an'izany ve aho, mendrika an'izany ve aho, ho vitako ve zany, sahako ve ny ino an'izany zavatra zany. Be da be reo version anaty baiboly zay tena raha ataoko amin'ny teny tsotra dia mampipoaka ny fisainana hoe ahoana ny apossible an'izany. Ohatra ny baiboly dia milaza Deutéronomie 7:20 hainao tsara, raha meny tsara ny feon'ny Jehovahandriamanitra anao dia asandratra ambony firenena rehetra, ambony firenena rehetra ianao izaho mampanofy atoandro fiandriamanitra sa zaho mihitsy ilay izy. Enao izy tsy mba hisambotra fa ny firenen-kafa no hisambotra, ary enao ambony foana fa tsy mba ho ambany mihitsy. Hampisambotra firenena enao izy Andriamanitra, sa enao ve hampisambotra firenena? Ohatrany hoe no mampisambotra olona mety ho vita, mampisambotra fikambanana orinasa mety vita, fa mampisambotra ny firenena tompoko tonga dia miliara ny resahana, ary tsy miliara n'ariary fa miliara de dolara. Ohatrany sao dia tsara ilay tianao resahana amin'izany Andriamanitra fa olo-kafa. Feno andeha nitsoratra masinao zay
rehefa mamaky ianao namianao le izy ohatry ny Andriamanitra manam-pinoana zany ve ahako ny antony de zao tsy zavatra ho azonao raha tsy inonao tonga avy aminao arak'izay inonao question teraka possible ave anam-pinoana zany tsika ny valiny de eny fatatrena ahoana amin'ny teny hoe eny eno tsara ny tenin'Andriamanitra raha nomena Andriamanitra atsika de fantatr'Andriamanitra fa zakatsika nomeno azy ary vitatsika nomeno azy fantatra hoe satria nahoana satria ny finoan'Andriamanitra no hoe fanomeny atsika tsy napoziko zany ny amena anao satria hoa ny finoan'Andriamanitra no hoe fanomeny atsika tsy niteneny finoana bishop na révérend na pasteur na rakoto na raso ny finoan'Andriamanitra no hoe fanomeny atsika tenelo akekinao manana ny finoan'Andriamanitra ingenao ao anatinao taiza nazahoanao azy taminao nateraka indray tamin'ny fotoanao nateraka indray de nomen'Andriamanitra finoana ianao Undromana toko faharoa ambin'ny folo ka ny fahatelo fa fahasoavana fa noho ny fahasoavana nomena de zao lazaiko amin'ny olona rehetra zay eo aminareo aza miavinavin-kevitra ka mihevitra noho zay tokony hoheverina fa mihevera zay olona araky ny ohatry ny finoana zay nozarain'Andriamanitra ho anareo dikany hoe ohatry ny finoana de hoe refim-pinoana zany hoe nomen'Andriamanitra refim-pinoana anao nomen'Andriamanitra finoana ianao finoniza no nomeny anao nenazy ny sain'olombelona sy ny tanjatsain'olombelona tsy mazaka mino zay lazain'Andriamanitra satria midépassé ny fisainan'olombelona ny fisainan'Andriamanitra azay mahatonga reo scientifique tsy minon'Andriamanitra tsy te ino zay lazain'Andriamanitra satria mihoatra noho zay azo ny azavaina le izy tsy maintsy mila ny finoan'Andriamanitra vo afaka mino zay lazain'Andriamanitra mahainao anao zafady tsy maintsy mila ny finoan'Andriamanitra tsy maintsy satria tena mihoatra loatra ny fahaizana ara-tsiansy ny fahatakarn'Andriamanitra mihoatra loatra mbola be da be ny zavatra teny scientifika ho fatarina mikaroka tsy hoe mamorona fa mikaroka eskoana fotsiny resaka fanasitrana betsangengeny ny olona tsy mino fanasitranany ary sendrasitrana izy de izany azavaina amin'ny fomba ara-tsientifika tatra be aza tapaka ntsinaiko nahita tamin'ny télé documentaire anankiray mikasika ny tantaran'i Jesosy de misy olona atao interview olon-dehibe ny sasany sotro zany hoe ahoana ny mba eritreritrao mikasika ny ohatra hoe le jamba zay nositraniny Jesosy de zao ny navaly le lehilahy lehibe zay mpikaroka ozy izy hoe ino izy izy azazavaina tsara ara-tsientifika fa tsy voatery miracle iny io zany le lehilahy tsy mino Andriamanitra de ahoana ny anazavanao azy noho ny fahatairany tampoka ozy izy de nahiratra masina tena mozako hoe fotsy vola amin'ny tsy antony tiragnaty io nefa izy tena entitra be mihitsy mamaly ny teniny asura be izy zany na tonga le jamba sitra ko raha izany fandeha andao voritsika ny jamba de tatsika tampoka daholo ray ondray a lesaka tamina dokotera anankiray zay ohatry ny hoe mpivavaka fa tsy mino fahagagana de zao nytenenareo ange ozy izy za mivavaka ohatranareo fa nareo aza miditra lala loatra fa io ange ozy izy mizavatra tsy de teny hoe fahagagana fa lalany natiora tsika kristiana zao izy de mino ohatrany eny raha masina mena ny sokatra fa rehefa te mandinika anao ange ozy izy mba mamaky boky sotra ty zany te impressionné anao hoe mahafantajavatra be izy de zao nyteneniny io mantsy ozy izy le nisokafany raha masina mena de ohatr'izao nyfandehany io misy taona any amin'ny faritry ny Israely any misy vanim-potoana misy rivotra be mitsoka avy any an'efitra
dia sendra tamin'izay mihitsy ny calculen'andriamanitra hoe hitsoka zao le rivotra dia eo nareo mila tonga amin'iny fotoana iny fa hisokatra ranomasina dia izay ozy izy na tonga ny nisokatra fa sy hoe dia resaka fagaga dia ho za mantsy azy andeha ataontsika hoe marina le teneninao fa izao ny tantara rehefa tafavoaka mihitsy ny zanak'Israely izy amin'ny olonge kristiana fa tsy kristiana ahoanandray aro any anazavanao hoe nainditra natenen'andriamanitra mosesy injiro tanao dia nikatona ny rano dia nikatona indray le rano ka efa lasa le rivotra tamin'iny mosesy dia nitenen'andriamanitra iny hoe aijiro eny anantananao fa sy dia tena hoe dia hoy mantsy azy raha ndeha ataontsika hoe marina koa zany tenenao zany indray ary naninonao indray mandeha ihany nisy an'izany satria mantsy ianao ny tena hoe misy fotoana misy an'io rivotra mitsoko ko maninonao any indray mandeha ihany fa tsisy an'io tantara io itsony hitanao na dia kristiana aza ny olona sasany soit disant hoe kristiana dia tiany sotomina amin'ny resaka ara-tsaina avokoa ny zava-drehetra ny finoana dia mihoatra lavitra no zakany saina raha misy olona tsy mpivavaka anankiray hitorinao tenin'andriamanitra toko ohatra hoe marary izy ianao a mino fa ho sitrany ianao forsenao izy ho ino nefa tsy nomen'andriamanitra finoana izy mba hino dia ho reraka eo ianao satria tsy ho zakany sain'ilay olona mihitsy ny hino ilay teneninao raha tsy homen'andriamanitra azy ny finoan'andriamanitra ozy hoe aoka tsy hisy avinavokevitra fa sika rehetra samy nozarain'andriamanitra ny finoana finoana no nozarainy tamintsika tamin'ny fotoana nateraka indray tsika dia nomeny atsika io fahasoavana noho ny efesana toko faharoa ambin'ny fahavalo no namonjeny atsika tsy avy amin'ny asa fandao isy rehare fa fanomezana avy amin'andriamanitra zany hoe nomen'andriamanitra anao noho ny amin'ny fahasoavana ny hino ny zavatra vita an' Jesosy fa mba hazavao ahoana tokoa ny asahana manaiky fa Maria hono dia virjiny raha niteraka an' Jesosy virjiko ny tsy natao sezarienne fa ahoana ny inonao fa iny le Jesosy iny tokoa le tena Jesosy fa manina tsotso ny jiosy rehetra ianao jiosy sasa moa zany zay mbola tsy mino fa miandry ale Mesia gaga rehefa tany Israely zay dia tantarain'ny Bishop Dag ny statistika misy fa tena mampalahelo izy ny Israeliana zao fa tsy vitany hoe tsy mino an' Jesosy fotsiny fa tsy mino mihitsy ntsony an'Andriamanitra Tel Aviv no centre an'i Israely ao a Tel Aviv no centre ny homosexuel ngeza indrindra eto ambonin'ny tany ao no misy ny fivondrona ny homosexuel analana vavy be indrindra sady matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany ao amin'ny tanin'ny Israely ino na toitantarako an'izany mizavatra tiako ho azonao satria ny baiboly dia milaza fanakaton'Andriamanitra ny masony mandritra ny fotoana vetivety aloha fantodika amintsika jentrisy Andriamanitra dia nosokafan'Andriamanitra matsika ka nomeny fahasoavantsika hino fa rehefa afaka kelikely dia hiverina amin'ny Israely ihany izy satria ho ny baiboly hoe Andriamanitra tsy hanarin'ny olona mandrakizay ino tsara tiako tongavana dia eto raha toa araka tena réel be ohatr'izay le nitenen'Andriamanitra hoe nakatony dia tsy rehefa mivadika olo kafa tanteraka mihitsy ny Israely ihany nahoana tsy inonao fa manana ny finoan'Andriamanitra ianao zay afaka mamindra tenibohatra ao anatinao tsy napoziko zany ny amainanao tsy zavatra tsotsotra no nomena atsika fanolana tsy ampiasaintsika le nomena refim-pinoana mitovy isika araky le Romana toko faharoa ambin'ny folo andininy fahatelo teo ozy araky ny ohatra ny finoana zay nozarain'Andriamanitra ho anareo itsy tena hoe zarain'ny paster nozarain'Andriamanitra zany hoe Andriamanitra manana le izy dia nomeny tsy nakany any izy mba homena anao ny anazy no nomeny anao
ohatrany ahoana ny refiny tamin'ny voaloha zao ny filazan'i Jesosy azy tahaka ny voatsinapy. Tsy voatsinapy le finoany fa tahaka ny voatsinapy. Kely no ny voan-javatra rehetra izy fa rehefa mbolenao ohatry ny voam-boatabia ny voatsinapy mbola kely no ny voam-boatabia azy. Fa rehefa mbolenao izy dia tsy lasa tahaka ny voatabia ny avona ny abe le hazo fa mijoalajoala tahaka ny roatra goavana dia goavana. Dika izay na dia kely ary no ohatry ny abe ny atongavany anatinao aky. Terekinao io assurance anao io na dia ohatry ny 20% azy mamindra tendrombohatra. Tsy haiko matory ve ny olona menao sa ahoana. Misy taonao mivavaka ohatra le teo tsika mivavaka. Miverina tampoka ny fatokinao zay fa misokatra ny fiainako. Tsy tena maheno 100% ianao hoe tena sura be tena fa mety 50% tafakatra ny finonao dia oziny hoe ao zany. Mbola misy doty kely mandeha ny nananany fozina non nisokatra ny fiainako. Zay ohatry ny voatsinapy zay ampianokatra ny zavatra rehetra. Sady tsy tanjaky ny sainao zay fa finoan'Andriamanitra mihetsika ao anatinao. Tenentenao manana ny finoan'Andriamanitra. Halleluja. Zany mahatonga an'Andriamanitra tsy matahotra mampana tena antsika zavatra. Tsy matahotra miteny zavatra ngeza. Tsy matahotra manome vision goavana. Ianao mijerinao dia ohatry ny roviny ahoana ny fomba tanteraka le izy. Ohatra mitady frustre mihitsy aza ny sasany. Mieritreritra le zavatra hitany tamin'ny fahitana atao anaty vaviny sy ny faminaniana azony. Ahoana re tsotra ny valiny efa ao anatinao ny finoana ahafahana mahavita le izy. Mety nanao erreur be da be anao satria tahaka ny Abrahama efa te hiteraka mandrapatonga anao niaraka tamin'ny Agara. Fosandriamanitra non tsy amo ala izy avy amin'ny Sarai ihany. Ka Sarai efa menopause efa maty ny kebony. Toy izy Andriamanitra nomeny fitsipika amin'izay izy. Eto ny teboka ny finoana dia lalàna. Averiko fandroana raha sendra tsy henonao tampoka. Ny finoana dia lalàna. Ny lalàna tompoko dia tsy mba mizata avan'olona. Tsy manontany diplôma sady tsy manontany foky na fianakaviana ny voa. Tsy manontany izy ve afrikanina ve ianao sa amerikanina na afro-américaine non. Tsy manontany izy fotsy ianao sa mainty sa zarazara sa mavokely sa mavomavo. Ny finoana dia lalàna ary ny lalàna tsy mizata avan'olona. Ny fomba amonjen'Andriamanitra n'izao tontolo izao dia tsy voly fa finoana satria ny finoana no tsy manavaka na iza na iza. Ao izy ny Romana toko 7:7 Romana toko 7 ka ny 7:7 zao lazainy soratra masina. Aiza ny frérehana efa foana zany amin'ny lalàna manao ahoana amin'ny lalàn'ny asa ve tsia fa amin'ny lalàn'ny finoana amin'ny inona hoany dika zay ny finoana dia inona lalàna. No zany na iza manetsika azy na mampiatra azy dia mahita zay vokatra lazainy. Meko ohatra tsotra ianao misy ny lalàna ohatra ny amin'ny fisotonana na inona zavatra raha mbola ty ambony tany dia misy hery misitona azy. Ianao matoa mipetraka ambony seza io dia satria misy hery misitona anao tafapetraka eo. Fa raha tsy misy zery zay dia mitsingevangevana daholo tsika rehetra. Misanona fa za mandeha be aty. Fa misy an'izay hery zay misetona ny zavatra rehetra hipetraka amin'ny tany. Zay tsona hoe lalàna ny fisotonana. Amen. Dozinao zaragna tsy mino an'izany ahoana ary Jesosy niakatra velona tany an-danitra. Ahoana Jesosy nandeha teny ambony-drano peterina teny ambony-drano tsisy an'izany misitositona izany io. Zany raha izay ianao aza mandoa facture ninina tsony fa aza miasa saina dana miakatra velona ny an-danitra. Raha tsy nonao fa misy hery misitona maninona tsy miakatra zato izy finona mbola endrazana dia mba hoeto hanaraka anao fa tsy mitombony zany. Na nahita fianarana ny olona anankiray na tsy nahita fatany fa tsy mahazo mitsambikina eny ambony varavarakely izy.
minao fa azonao tiaka tongavana satria lalàna ny finoana satria nahoana zavady ka rehefa mpiarina io dia mamokatra mekohatra anankiray ianao raha miresakitsika hoe lalàna ny finoana misy ohatra ny lalàna ny termodinamika zany hoe tahaka izao hainareo zany raha makarano ianao ka ampangotrahanao amin'ny hafanana 0 degré izy amin'zany hoe fomba nanafanarana sakana an-tanany mbola isy nafanana hatramin'izay enao fa mampazy raha mafana fotsiny izy ny efa nanafanarana fantatrao hoe manino io mangotraka tsy charbon-nao ny tena tsara fa feno fotsy le hafanana rehefa na rano avaizy io na rano avaizy ary na izy nao ampangotraka azy eto ambonin'ny tany voatratry ny hafana 0 degré ny rano dia mangotraka izy nao eny amoron-dranomasina na ampangotrako dia hitako za mangotraka zany akaranomasina afandramasina tsy mba mangotraka ataovy fa rehefa tratran'zay zay no tsona hoe lalàny termodinamika mampangotraka misy hafanana mahatonga le izy mitranga tsy mila isakany minitra nao mitsapakely hitako eo ary zany ohatrany tsy tsapako hoe me mangotraka tsy mila fahatsapana tsy mila jerena akory aprety fotsiny afo dia andana toizon-draraha afo fa rehefa tafakana 0 degré ny hafanana dia mangotraka ao azy exacta ohatr'izay ny finoana tanao ohatra ny olona makany amin'ny dokotera mena fanafody 5 andro ohatra hoanina marina taona arivo amin'ny voalohany izy mihinana ohatra mbola tsitrana izy amin'ny fandroandro izy mihinana ohatra mbola sitrana izy amin'ny fatelana izy mihinana ohatra ny tady ho sitrana izy amin'ny fahefatrana izy mihinana ozy ohatra ny efa sitrana amin'izay fa tsy nakotsony le fahadimy fa leo be fa tsy maintsy fitany le 5 andro dia sitrana tanteraka izy exact ohatr'izay ny finoana misy taona ohatra misaitsaina tenin'Andriamanitra ohatra izy anao ohatra ny tsisy fiovana mihitsy izy zany fa toy izy ihany aloha fa rehefa tavakatra ny afo Andriamanitra rehefa me mangotraka ny rano na ahoana tsy maintsy mamoaka résultat eo toy izay ihany makaty am-piangonana toy izay ihany mentoroteny avy reny foana le izy any an-trano avy reny vakina notinao avy reny alefa le CD ianao ihany aloha dia mantany olo ianao vetsy leo za toroteny za foana inonao ianao mahafantatra fa mampangotraka ianao io fa amin'ny fotoana anankiray toy izy ianao saino izy ary amin'ny teny efa hetsika ianao tsy maintsy possible ny zavatra rehetra satria lalàna ny finoana. And I started writing just what I'd say if we were face to face. Hitanao angavany tao anatin'izay tena Andriamanitra izay fa tena mbola mahery vaika Andriamanitra. Aza diso hevitra ianao hoe Andriamanitra tsy miasa fa ohatrany hoe taloha ihany izy nahery vaika fa ankehitriny izy efa mireraka mbola tsy miova Andriamanitra izy tsy miova omaly anio ary mandrakizay ary dia matoky fa anio koa ianao afaka hita profela amin'ny asany eny ary fa dia izay no entsika mamarana amin'ny fandaharana amin'ity dia fa nefa mamela ampatsianao fa manana fotoantsika etsy amin'ny raiky sasiritsa Andohanalakely izany io moa dia misy tomba afaka maraina misy fidirana efatra izany izay hitanao angambany eo amin'io fa hita lavitra izay efa hijerevanao io ka dia tongava manana anjara ho amin'izany misy fotoana efatra lehibe maraina misy ny atoandro amin'ilay sasany ary misy koa ny hariva izany mety Tanjombato moa raha eny manodidina ny Tanjombato ianao dia misy faingonana chaîne koa eny izay rehefa miala amin'ny pont ianao na tetezana Tanjombato dia misy lalana izay manondro anao plaque moa maromaro koa manondro anao ho amin'izay fiangonantsika eny Tanjombato izay ny alady koa misy eny misy amin'ny enora sasamaraina misy amin'ny valora sasamaraina ary misy amin'ny folora sasamaraina ary amin'ny roa sasany fidirana ariva mino fa dia nafinaritra anao fandarantsika ka dia mametraka veloma mafinaritra anao indray ny tenako révérend Farandrenarivo no miaraka taminao tamin'ity an'ity fa dia mana tena hitanao indray ao anatin'ireo fotoana rehetrarehetra ireo izay nanasaiko anao fa dia mametraka veloma mafinaritra anao indray ny tenako amin'ity an'ity tomboa amin'ny fahasoavana tompoko fiainam-baovao tonga tetỳ tany Jesosy mba hanome ny olona fiainana dia le fiainam-baovao avy amin'Andriamanitra nanokana ny tenany izy mba hikarakara anasitrana ary anovany fiainan'ny olona sy taonan'ny olona ho amin'Andriamanitra izao ny Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Chaîne tao anatin'ny taona maro izay nanompoany an'Andriamanitra dia hitanay fa tsy misy fifaliana lehibe mihoatra no fikarakarana ny vahoaka an'Andriamanitra dia ianao izany
na inona inona firazananao na foko misy anao na ny volokoditrao manandanja lehibe amin'andriamanitra ny fiainanao ny zavatra mazo anao ny nofinofinao sy ny fanirianao azany koa no mahatonga azy ho manandanja aminay nanokana ny fiainanay izahay mba hitondra ny fitiavan'andriamanitra sy ny herin'andriamanitra ho an'ny rehetra hahatonga ny fiainany rehetra ho feno voninahitra tongava ary amahina ho anao zao mihitsy etsy amin'ny fiangon'ny evangelika Shaina fa azo antoka tanteraka fanomenao fiainam-baovao Jesosy tsy mitory tsy izy pirofo izay fiainam-baovao